Fa io marain'io kosa dia nitsidika ireo trano efa maro nanaovana fampiratiana tao amin'ny Palais de la Culture tao Abidjan. Ny filoham-pirenena malagasy Rajoona Armapiona sy ny délégation mafonja izay notariny any an-toerana any. Nitsidika ny trano evan'i Madagasikara izy nandritra izany fotoana izany ary mijery ihany koa ireo trano eva narantin'ny tantsa Pandrara ary ireo mpisehatra amin'ny lafin'ny toe-karena ao Côte d'Ivoire. Hoarantsika miandalana eo ihany moa ny amin'izay vaovao zay fa iverina eto an-toerana kosa sika ao anatin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena hatrany. Raikitra etsy Mahamasina ho am'Rampitso Alahady ny fiadiana izay ho tompon-daka eo amin'ny ligina Nalamanga zany taranja baolina lavalava. Toy izao moa ny fanazavana izay hoentin'ny filohan'ny ligy Andra Veljon. Voalohany indrindra aloha zany nataty amin'ny filakevim-panjakana ambony indrindra dia efa nanafona saza ligina Nalamanga nifoaka tamin'ny alarobia. Faharoa manarakarak'izay ihany koa efa nilamina ihany koa ny ministera zany nanafona ny comité ad hoc noho izany feno tanteraka ny fepetra fa ny ligina Nalamanga manotanteraka ny championnat dia mitohy Rampitso 13 Jolay Alahady 13 Jolay ny lalao eto amin'ny kianjan'ny Mahamasina zany. Lalao efatra zany no tanterahana Rampitso dia ny lalao voalohany valora sasany ao an'ny Matadore Anosy-Patrana sy ny Tamma avy any Anosy-Be ka izy family vondrona eo amin'ny cheminot amin'ny folora sasany eo amborondro folora sasany lalao eo amin'ny TFM Mahakasina sy ny IRC avy ato amin'ny commune urbaine zany Antananarivo dia lalao farany goavana koa zany dia eo amin'ny TFA anaty azo sy ny 3FB dia manantena ny fahatongavantsika mpijery maro fa iverina amin'ny ara-dalàna ny rugby iverina amin'ny rafitra sy ny laony normal zany ligina Nalamanga zany dia tsy handisy fanantenana anareo na fanomanana ny zavatra rehetra ho hitantsika eo na ny lalao andeha dia manentana antsika rehetra ho avy amin'izay lalao zay.